Misy fiantraikany betsaka eo amin'ny fotoam-pambolena ny tsy fampin'ny orana tamin'ity taona 7 ity. Nihena noho izany ny voka-bary indrindra ho any amin'ny faritra Alaotra mangoro izay sopotra ho an'ny fambolem-bary eto Madagasikara iny. Tokony hojeren'ny fanjakana akaiky izany aloha zao ny fanomezana ambioka ho an'ireo tantsaha hanomanana indray ny taom-pambolem-bary manaraka. Nidina hatrany amin'ny 30 isanjato ny voka-bary any Alaotra noho ny ahitana izay nitranga tamin'ny fiandohan'ity taona 7 ity araka ny tatitra nataony ny solom-bavam-bahoaka ny amparafaravolo. Vokatra izay nisy fiakarany ny vidim-bary tany an-toerany. Misy eo amin'ny 4000 hektara eo ny velaran-tany any amin'ny commune Lambovory io. Nefa dia tsy misy raha misy dia misy angamba ny tany voavokatra dia eo amin'ny 40 hektara eo na 40 hektara angamba ny tany voavokatra ka dia tsisy vary mihitsy any amin'ny commune Lambovory io ka ny tsara ho angatahako eto dia mitaky mba mangataka ny solon'ny vary io, culture maraîchère zany na ny contre saison amin'ny resaka vary fa tena mampalahelo mihitsy fa matsina masomboly ho an'ireo tantsaha reo. Vidim-bary any amin'izao fotoana zao tsika miteny zao dia manodidina ny 700 ariary ny kilao akotra eo ka raha ohatra ka zany vidim-bary zany miseho raha tsy misy fanampiana avy any fitondram-panjakana dia mety hiakatra hatrany amin'ny 200 any ny kilao vary akotra ary ny vary fotsy moa amin'izay fotoana zay miala any dia manodididina ny eo amin'ny 2,000 eo ny kilao vary. Misy fiantraikany aty amin'ny national mihitsy zany na dia aty Antananarivo ary misy fiantraikany resaka vidim-bary amin'ny fotoana ity raha sanatria ka tsy misy ny fijerena akaiky an'io sopotry ny Madagasikara amin'ny resabady ny district Amparafaravola zany. Araka ny fanazavana ilaina ny fanampiana ny mpamboly amin'ny ambioka ho an'ny famafazam-bary manaraka.